Aleloia, aleloia. Mbola faly miaraba anareo eran-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio alakamisy voalohan'ny volana Mai 2025. Ry hava-mahalala amin'ny Tompo, mandeha ny andro, mandeha ny volana, mandeha ny taona. Miazakazaka tokoa ny andro sy ny volana. Raha ohatra ka ianao ny rahateo dia manambara ny amin'ny hoe maniry mafy aho. Maniry mafy aho, anatona ny Tompo ve ianao sa hijanona alavitra an' Jesosy? Faly miaraba anareo tsiraray avy aho aminaran'i Jesosy Tompo. Ary mampahery anareo aho n'aiza n'aiza misy anao. Aoka hijoro tsara isika, aoka isika tena hifikitra tsara am' Jesosy satria mandalo ihany isika ety. Saorantsika ny Tompo mbola ahafahantsika mivory toy izao. Misy ny olona efa tsy afaka intsony na hiantso an'Andriamanitra ary. Misy ny olona tsy afaka koa hivavaka na hiteny ary nanokatra ny vavany ary. Fa isika mbola omeny Tompo famindram-pontsika ahafahantsika mivory toy izao. Engany ny Tompo hanasitrana anao raha ohatra ka tsy salama ianao. Ary koa raha misy problème ianao dia ny Tompo anie hiditra an-tsehatra amin'ny olana izay misy anao. Fa mitadiava azy ianao dia ho hitanao ny falebiazan'ny Tompo amin'ny fiainanao. Saorantsika azy lehibe ny andro anio satria noho ny fitiavany antsika mbola ahafahantsika mivory ihany. Ka manasa anao aloha izaho kely hivavaka amiko hisaorantsika ny Tompo hiderantsika azy. Alohany andraisantsika tenin'Andriamanitra foy entintsika zany fibebahana satria fanahy masina no manome ny teny zany izay tiany zany hibebahantsika izany. Izy zany dia ny teny omeny antsika rehefa ohatra ka tonga ny fotoana hivoriantsika eto na oviana na oviana zany na koa zany anambara ohatra hoe témoignage na fahitana dia ny teny omeny fanahy masina dia misy foana raisintsika tsiraray avy zanak'olombelona. Zany hoe ianao manatrika eto na izaho izay miteny dia misy zany anjaranao foana zany ilay teny omeny Tompo anao eto zany ary koa omeny anahy eto satria ny Tompo dia miteny izy amin'ny alalan'ny teniny ary tena hoe mampafantatra antsika izy zany amin'izay zavatra tokony ataontsika zany. Ny fanahin'ny Tompo mihitsy no miasa amintsika rehefa tena mitady azy amin'ny fontsika sy ny fanahintsika manontolo isika. Hivavaka isika tompoko isaorantsika an'Andriamanitra hiderantsika azy. Oka ianao anandratra ihany koa ny vavakanao any amin'ny toerana izay misy ianao. Ny Tompo anie hiaino anao. Tena tovy amin'ny fo sy fanahy mihitsy ny vavaka ataonao dia hiaino anao Jesosy. Hivavaka isika. Jesosy eo misaotra anao izay Jesosy satria mbola noho ny famindram-ponao Tompo no mbola ahafahanay mivory eto. Mbola ahafahanay mivavaka Jesosy amin'izao andro alina mangina izao. Eny Tompo mbola famindram-ponao tokoa. Mbola famindram-ponao tokoa no ahafahanay miantso anao. No ahafahanay hideranao koa. Ahafahanay koa hibebaka Jesosy satria Tompo izay rehetrarehetra dia tsisy mendrika anatrehanao. Araky ny teninao fa samy mpanota avokoa izy rehetra ka tsy manavonaitra avy aminao Jesosy eo. Mpanota izay, ratsy izay Jesosy ka mitady ianao mangataka ny famindram-ponao. Ka mangataka aminao Tompo, aoka ianao anatrika anay tsiraray avy amin'ny toerana izay misy anay. Amboary Jesosy diovy ny fonay Jesosy mba tena hiaona aminao tokoa. Jesosy eo tsy mahavita tena izay. Ka mangataka aminao Jesosy aoka ny fonay ho talonaka Jesosy ary tena aniry ao anatinay tokoa ny teninao ary tena ho vokatra tokoa Jesosy satria izay zanak'olombelona dia ratsy izay Jesosy ka mangataka ny famindram-ponao, mangataka ny fanatrehanao, mangataka anao fanahy masina hoditra an-tsehatra aminay tsiraray avy. Amboary izay. Oka koa ianao Jesosy ampangina ny kotaba rehetra, ny fisainanay rehetra tsy araka sitraponao. Mampangina anay koa Jesosy, ampangino koa Jesosy izay tsiraray avy, ny manodidina anay Jesosy. Oka ianao Tompo ahiditra an-tsehatra Jesosy. Oka ianao Tompo andravarava Jesosy ny korotana rehetra Jesosy izay tady ana-kotabanay, tsy ahafahanay manatrika Jesosy anao eto. Izay kotaba Jesosy tsy ahafahanay Tompo miaino anao satria Jesosy ny teninao dia tsy maintsy enonay avy amin'ny fanahinay. Ka mangataka aminao fanahy masina hiasa aminay. Oka Tompo ny ranao Jesosy andravarava ny asan'ny vavalo rehetra ka didina aminareo zao Jesosy avy Nazareta. Ny ranao Tompo dia ny ranao Jesosy dia raha mandrava ny asan'ny vavalo ka ranao Jesosy ny andidiko sy androako ny aza maty satana rehetra dia dorana amin'ny ranao zany Jesosy. Ny ranao Tompo anapotika, andrava, andoro
ny asa vavalo rehetra ka averan-davaky ny elo zany Jesosy tsy manan-kely tsy manam-pafana aminay zany Tompo. Fa oka anao Jesosy no hanatrika anay eto, oka anao Tompo no hampiteny anay eto, oka anao Tompo no hanamboatra anay eto Jesosy amboary zay tsiraray avy, avao zay tsiraray avy Jesosy mba tena tahotra anao ary tena anatona anao Jesosy satria no Andriamanitra mendrika miamboninahitra. Ka mangataka aminao fanahy masina, oka anao fanahy masina no hiteny amin'ny alalako, oka anao fanahy masina hiteny koa amin'ireo zanakao tsiraray avy, ampisokatra ny masom-panahy tsiraray avy, indrindra indrindra fa ny sainy tsiraray avy, oka anao hanamboatra ny tsiraray avy ary hanokatra ny fony tsiraray avy koa anao fanahy masina mba raisan'ny tsiraray avy teny eo aminao fanahy masina ka aizany mandeha araka anao satria fanahy masina tsy mahay mandeha izahay, tsy mahay mandeha izahay raha tsy anao no mialoha anay, tsy mahay mandeha izahay raha tsy anao no mitantana anay, ka misaotra fanahy iray marala misandraty anao Jesosy amin'ny fiainanay, amboary foana izay, avao zay, ka mitenena Tompo amin'ny alalan'ny teninao, avao zay amboary izay Jesosy marala ampianaro izay, oka izay ahay iaino ny teninao, oka izay ahay handray ny teninao, satria Jesosy raha ny nofinay fotsiny ihany dia tsy mahatakatra izahay amin'izay tianao ambara, fa oka ny fanahy masinao no hiasa aminay tsiraray avy ka tena aizanay mandray ny teninao. Misaotra Tompo, ny voninahitra dia ho anao rery ihany Jesosy ka oka Jesosy tsy oka Jesosy tsy hiala eto izay tsiraray avy raha tsy efa mahazo hery avy aminao, raha tsy efa mahazo fanafana avy aminao, raha tsy efa mahazo izay tokony ho sazanay tsiraray avy aminao, ka misaotra Jesosy malala aleluia aleluia, amen amen. Ry havana raisitsika ny tenin'Andriamanitra dia ny teny izay nomeny fanahy masina dia ao amin'ny bokin'ny Efesiana, bokin'ny Efesiana zany no horaisitsika. Efesiana 5 io zany no nomeny fanahy masina teo. Efesiana 5 dia ny 1 ka hatramin'ny 15 ihany no horaisitsika zany. Io teny io ny bokin'ny Efesiana dia i Paoly nifantatsika tsara hoe izy no nanoratra zany ny bokin'ny Efesiana ho an'ireo mpino zany, ireo mpino izay any Efesosy zany. Izy moa miteny moa zany Paoly hoe mamangy ny olona masina any Efesosy. Afaka vakinao ny amin'ny 1 eo amin'ny 1 eo vakitsika kely ihany io. Efesiana 1 vakitsika ny 1 na Jesosy Tompo hoe ny titre dia hoe fiarabana. I Paoly apôstôlin'i Kristy Jesosy no ny sitrapon'Andriamanitra no mamangy ny olona masina any Efesosy izay mahatoky ao amin'ny Kristy Jesosy. Toy izay tsika ny 2 ihany. Ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mazava be zany le izy hoe eto zany dia i Paoly apôstôly zany no mamangy zany ny olona masina any Efesosy. Ny olona masina ambara eto dia ireo tena hoe mpanaraka an' Jesosy, mbola velona zany. Mbola velona ny ambarany eto satria olona masina hoy izy zany hoe mamangy an'izy ireo zany, zany hoe mbola velona zany ireo olona vanginy ireo, tena le olona miorina tsara am' Jesosy zany. Fa ny olona maty azo atao tsiny hoe olona masina satria misy mbola hoe mivavaka hoe olona maty ohatr'izao de hoe masina iny olona iny dia ivavahana, tsy misy an'izany anaty baiboly. Anaty baiboly dia manazava tsara mihitsy tenin'Andriamanitra eto hoe mamangy zany ny olona masina any Efesosy. Mbola eo zany reo olona reo reo olona vanginy ireo zany. Dia horaisitsika ny tenin'Andriamanitra zany zay hoentsika an'io zany ao amin'ny bokin'ny Efesiana ihany 5 dia 1 ka hatramin'ny 15 no vakintsika. Io zany no hoentsika zany nomeny fanahy masina. Efesiana 5 1 ka hatramin'ny 15. Dia ho vakintsika ny teny dia ny fanahy masina nazava zany izay tiany hibebahantsika zany. Vakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Efesiana 5 ka hatramin'ny 15. Koa aoka anahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny nitiavany Kristy anareo ka nanolorany ny tenany ho an'Andriamanitra ho fanatitra sy ho fanavotana ary ho anitra ankasitrahana. Fa ny fijangajangana sy ny fahalotoana rehetra na ny fitiavam-bola dia aza vela ho tononina eo aminareo akory, fa tsy mamendrika ny olona masina.
na favetavetana na resaka daladala na teniteny foana, samy tsy tokony atao fa aleo teny fisaorana. Aoka ho fantatrareo mihitsy fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'i Kristia sy Andriamanitra, na ny mpijangajanga rehetra, na ny olombetaveta, na ny olona tia vola, fa fanompoan-tsampy izany. Amen. Ry havana ny ten'Andriamanitra zany, mafimafy zany ten'Andriamanitra zany. Eto ny ten'Andriamanitra dia mampafantatsika sahady fa maro ny olona tsy mahazaka ny ten'Andriamanitra rehefa tena direct be, nefa ny ten'Andriamanitra dia tena hoe direct be foana. Tsika olombelona zany indraindray tena mitady hoe hevitra hoe alamindamina le izy mba tsy hampitsoaka mivavaka, mba tsy hampatohina olona. Ry havana afo be no miandry, raha miandry teny hampalamindamina fiainantsika isika, tsy hany mihitsy le hiditra any an-danitra. Le hifidirana any an-danitra dia tsy azo amboarimboarina le ten'Andriamanitra mba hampafalifaly ny olona, satria ny lanitra no tanjona ary misy ny afo be. Tena mila mahatsapa zay tsika hoe ny tenin'ny tompo zany, ten'Andriamanitra io dia tsy azo tsika hoe amboarimboarina arak'izay tiantsika zany mba hoe hampatsaratsara ny tiavantsika anazy, satria isika ihany no vomafy. Isika ihany no vomafy raha ohatra ka hoe alamindamina araka ny tiavantsika anazy le ten'Andriamanitra. Eto zany i Paoly apôstôly dia ny teny zany i Paoly apôstôly eo amin'ny 1:1 amin'ny toko 5 eo amin'ny boky Efesianina amin'ny teny hoe, vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe, koa aoka anahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Eo zany le izy aloha, jantsika hatreo aloha. Eto zany i Paoly apôstôly dia miteny zany izy fa isika zany dia tokony anahaka an'Andriamanitra tahaka ny zanaka malala. Ry havana, ahoana moa zany hoe tokony anahaka an'Andriamanitra izany? Andriamanitra masina, izy ilay tena tanteraka 100%, mihoatra ny 100% mihitsy. Dia nefa ny Paoly apôstôly eto miteny amintsika zany hoe, satria tonga amintsika ny teny na ho an'ny izy ireo tamin'izany fotoana zany ho an'ny olona masina tao Efesosy ary dia ho antsika zany ny teny. Dia eto zany tena miteny zany Paoly apôstôly amin'ny teny hoe koa aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Amen. Ry havana, tena mila masina zany isika, satria Andriamanitra masina. Mila tena fahamasinana lehibe mihitsy izany, satria Andriamanitra dia masina ary tsisy aloka mihitsy eo amin'Andriamanitra, tsisy petipetina mihitsy eo amin'Andriamanitra. Raha matoy Paoly ny teny an'io teny io dia izy koa zany dia toy izay. Izy koa zany dia toy izay. Satria raha ohatra ka izy tsy manana ny fiainany fahamasinana dia ho sarotra aminy mihitsy hanambara ny tenin'Andriamanitra, ampiteny hoe hiteny amin'olona hoe tokony anaraka ny fahamasinana zany tahaka an'Andriamanitra zany, satria Andriamanitra masina. Ary Andriamanitra mankahala ota, Andriamanitra tsy tia ota, ary ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Zay le izy, zany hoe masina be Andriamanitra dia tokony tena masina koa zany isika. Eto i Paoly zany dia miteny izy hoe koa aoka anahaka an'Andriamanitra ianareo. Mila manahaka an'Andriamanitra zany isika. Ahoana ny hatanterahana izany? Ahoana ny hatanterahana izany? Satria miteny ny teny Paoly eto hoe tahaka ny zanaka malala. Tena tokony hoe zanaka malala an'Andriamanitra mihitsy zany isika. Satria tadidio tsara fa ny tenin'i Jesosy dia nisy tenin'ny tompo tamin'izy tety ambony tany hoe misy hiteny aminy hoe tompoko tompoko nefa tsy fantatra akory ianareo i Jesosy. Ny olona miteny hoe tompoko tompoko, tompoko tompoko nefa tsy fantatra Jesosy dia olona zany tsy nanahaka an'Andriamanitra, tsy nanaraka fahamasinan'Andriamanitra zany, fa nanao zay tiany atao. Zany hoe mbola ny nofiny ihany no mibaiko ny tena zany fa tsy Andriamanitra mihitsy. Satria isika manatsafidy isika amin'i Jesosy dia zay Jesosy tsy manery mihitsy Jesosy fa zay safiditsika. Nefa fantatsika tsara fa izay iray na fiainana na izay iray fahafatesana mandrakizay. Eto zany Paoly dia miteny zany mba hanahafantsika
anafantsika an'Andriamanitra. Safady sotrano kely ako. Zafady anahafantsika zany an'Andriamanitra zany. Tokony hanahaka an'Andriamanitra zany isika. Tahaka ny zanaka malala. Ny zanaka antsika raha manan-janaka ianao zafady raha ohatra ianao manan-janaka dia ny zavatra tiantsika zany mialatsiny am'izay tsy manan-janaka. Ny zavatra tiantsika dia ny hitovizany zanaka antsika amintsika. Izay no tiany ray aman-dreny izay. Mananatra foana le zanaka, miteny foana hoe aza manao an'zao, aza manao an'zao, tokony hanao an'zao, tokony hanao an'zao. Ny mampalahelo dia na olona mbola manao fiaina zao tontolo zao dia lasa mafaly an'ilay ray aman-dreny koa ny mahita an'ilay zanaka latsaka koa anaty fiaina zao tontolo zao satria le fiainana iainany zany. Raha ohatra zao ka hoe le olona misotro toaka be na manao fiaina zao tontolo zao, de le zanany koa rehefa manomboka lehibe dia voatarika koa miaraka misotro aminazy eo. De indraindray raha tena hoe fiera mihitsy le ray aman-dreny mahita zany hoe faly mihitsy amin'ny zavatra ratsy an'le ankizy. De itsika nefa eto manambara ten'Andriamanitra fa amin'ny zanak'Andriamanitra zany no ambara eto. Ho faly amintsika zany Andriamanitra raha manahaka an'Andriamanitra isika. Raha tena hoe mitondra tena tsara mendrika ao an'Andriamanitra isika de faly amintsika zany Andriamanitra. Mazava be mihitsy ny ten'Andriamanitra eto. Dia ho vakiantsika ny andinin'ny faharoa. Ary mandehana amin'ny fitiavana. Amen, hitanareo zany. Mila mandeha amin'ny fitiavana isika satria Andriamanitra dia fitiavana. Mila tena manana fitiavana isika. Mila tsika tena hoe mandeha tahaka an'Andriamanitra fitiavana satria izy ilay fitiavana. Tsika tsy mahay mity. Tsy haintsika mity fa Andriamanitra no mampianatra antsika mity. Fa raha isika olombelona fotsiny dia feno faharatsiana isika satria tsika tena efa hoe ny andohantsika zany napetraka tompo taty ambony tany de jereva zavatra niseho tamin'ny Adama sy Eva. Dia noho izany dia lasa fa manana saina ratsy tsika zanak'olombelona. Fa noho ny avy amin'ilay fitiavan'Andriamanitra antsika no nanovany antsika ho vaovao na nadiovany antsika indray. Zany hoe resy zany ilay ratsy ao anatintsika rehefa tena ao amin'i Jesosy isika. Tena resy io, resy tanteraka io. Rehefa tena ao amin'ny tompo 100% isika. Izay le hoe ary mandehana amin'ny fitiavana zay ny tenin'ny Paoly eto. Mila mandeha mihitsy amin'ny fitiavana isika. Tena hoe pratiquer an'le izy zany amin'ny fiainantsika zany. Fa tsy hoe kory hoe alefantsika amin'izao fotsiny fiainantsika de hoe manam-pitiavana nefa tsy tanterantsika nefa an'le izy. De hoy ihany koa ny ten'Andriamanitra hoe toy ny nitiavany Kristy anareo ka nanolorany ny tenany ho an'Andriamanitra ho fanatitra sy ho fanavotana ary ho anitra akasitrahana. Amen, hitanareo zany. Jereva zany ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe tsika zany tena hoe mila mandeha amin'ny fitiavana toy ny nitiavany Kristy antsika zany ka nanolorany ny tenany ho an'Andriamanitra ho fanatitra sy ho fanavotana ary ho anitra akasitrahana. Amen. Eto dia manambara mihitsy ny fitiavan'i Jesosy antsika zany. Tokony tsika tena hoe tia an'Andriamanitra, mandeha araka ny fitiavan'Andriamanitra satria Jesosy nanolotra ny tenany. Nanolotra ny tenany noho isika. Tena mazava be mihitsy ny ten'Andriamanitra. Noho isika izay tsy mendrika akory nanoloran'i Jesosy ny tenany teo ambony hazo fijaliana zany dia izay nahatonga antsika nihavana tamin'Andriamanitra. Tsika zany raha Jesosy tsy nanolotra ny tenany dia tsy afaka mihitsy tsika hoe hihavana amin'Andriamanitra. Fa ny fitiavan'i Jesosy, ny fitiavan'Andriamanitra no nanekeny Jesosy nanolotra ny tenany ho antsika zany, ho antsika. Natolo mihitsy ny tenany, natolony tamin'Andriamanitra ho fanatitra sy ho fanavotana ary ho anitra akasitrahana. Amen, hitanareo zany. Natolony antsika mihitsy zany ny tena mba ho fanavotana antsika. Ary ny tenany dia nomeny an'Andriamanitra. Izy mihitsy zany natao fanatitra. Izy natao fanatitra sy ho fanavotana ary ho anitra akasitrahana. Mazava aminao ve zany ry havana? I Jesosy, izy natongotra hisolo antsika, ho fanatitra ny solo antsika. De tena tokony
anajany tompo isika, tokony anajan'Andriamanitra isika. Satria fitiavan'Andriamanitra antsika nanomezany any zanalay tokana. 7, fa ny fijangajangana sy ny fahalotoana rehetra na ny fitiavam-bola dia aza vela ho tononina eo aminareo akory, fa tsy mamendrika ny olona masina. Janoko hatreo aloha. Eto zany de tena mitsy hoe fampafantarana antsika na iza isika fa tsy mety, tsy azo atao ny fijangajangana. Tsy azo atao mihitsy. Maro ny olona mbola mijangajanga nefa hoe mivavaka. Tsy ho tafiditra ny lanitra mihitsy anie. Tsy ho tafiditra ny lanitra satria ary amin'ny bokin'ny apôstôly de manambara mihitsy hoe ny mijangajanga de any amin'ny elo, overany amin'ny elo mihitsy, any fariafo. Any bokin'ny asany, any bokin'ny apokalipsy, zafady any bokin'ny apokalipsy toko 2 manambara mihitsy fa tsy ho tafiditra fanjakan'ny lanitra mihitsy. Tao vakitsika ihany. Apokalipsy toko 2 misy koa ny amin'ny toko 1 vakitsika aloha ny amin'ny toko 1 Apokalipsy toko 1 9 vakitsika ny teny aminaran'i Jesosy tompo. Apokalipsy toko 1 9 aminaran'i Jesosy tompo. Fa ny osa, ny tsy mino, ny vetaveta, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farihy rehetra afo sy solifara. Izany no fahafatesana faharoa. Amen. Hitanareo zany. Tena mitsy hoe ho faty zany. Tena fahafatesana faharoa mandrakizay mihitsy zany. Anany anjara no izy ao anatin'ny farihy rehetra afo sy solifara. Zany hoe raha ohatra ny olona anankiray anatin'ny fahosana osa zany hoe osa tena hoe kamo zany na hoe amaka ny ten'Andriamanitra nanao ny asan'Andriamanitra, io le hoe osa io satria nomen'Andriamanitra fanahy mahery sika fa tsy fanahy osa. Ka raha osa zany ny olona anankiray dia efa overany amin'ny afo be. Zava-doza zany tena zavatra mampatahotra mihitsy zany. Fahosana fotsiny de efa mahaverany amin'ny afo be. De hoy ten'Andriamanitra hoe ny tsy mino, ny olona tsy mino koa de efa miandry anazy koa ny afo be. Ny vetaveta efa miandry anazy koa ny afo be. Ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, ry hafana, mibeba sendra ohatra ka mbola manao ody ianao na hoe mitana ody, mibeba. Ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farihy rehetra afo sy solifara. Izany no fahafatesana faharoa. Amen. Izany hoe am'izao le olona mbola vela zao zany de efa maty zany ny fanahiny. Zay fahafatesana voalohany zay. De rehefa tonga ny fotoana ahafatesan'le olona tanteraka de tonga de any amin'ny afo be zany. Tonga de very tanteraka. Zay rehefa fahafatesana faharoa satria sady maty lay nofo no maty ihany koa lay fanahy. Zay fahafatesana faharoa zay. Ao amin'ny Apokalipsy toko 2 de mitovy ihany koa, afaka vakianao, misy tovisany afaka vakianao rehefa ohatra ka malalaka ianao. Apokalipsy 22:15 zany. Afaka vakianao rehefa malalaka eo satria mitovy ihany amin'ny ilay vakitsika teo fa miampy kely fotsiny zany na hoe misy miaina kely fotsiny zany. Fa ny mpijangajanga zany araka ny tenin'ny Paoly atao amin'ny bokin'ny Efesiana dia overany amin'ny afo be, overany amin'ny afo be. Overy mandrakizay. Dia eo ihany koa zany ny amin'ny de hoy koa ny ten'Andriamanitra vera aty amin'ny Efesiana tsika toko 5:1-3 tsika zao. Fa ny fijangajangana sy ny fahalotoana rehetra koa zany anatin'izany na ny fitiavam-bola dia aza vela ho tononina eo aminareo akory fa tsy mamendrika ny olona masina. Amen. Hitanareo zany. Isika zany isika izay ao anatin'ny fahamasina sy ny fahamarinana afaka miteny raha tena hoe mijoro tsara. Afaka miteny ianao fa mizaha mijoro foana mba ho masina. Mba ho masina 24/24. Satria matoy Paoly miteny eto de misy zany masina rehefa mitondra fitondran-tena mendrika tsara atrin'Andriamanitra de masina. Satria manambara mihitsy Paoly miteny eto. De eto zao ten'Andriamanitra manambara hoe na
na ny fitiavam-bola zany de aza vela ho tononona eo aminareo akory. Tsika zany tokony olona tsy tia vola, tsy tia vola be, satria ny fitiavam-bola dia mamitaka ny fitiavam-bola. Lasa tia zao tontolo zao ohatra ka hoe tia vola ianao na tia vola izaho. Tsy eken'Andriamanitra izany, ny tompo tsy izany mihitsy. Eo ihany koa ny hoe alohan'iny dia hoe sy ny fahalotoana rehetra. Izay fahalotoana rehetra dia tokony zany tsy ho tononontsika akory izany. Tokony tsisy teny ratsy kory ho voaka vavantsika zany. Tokony tsisy fitsaratsarana, tokony tsy zavatra ratsy mihitsy mivoaka vavantsika na fiainantsika. Tokony tena hoe mitandrina mafy zany isika rehefa amin'i Jesosy, hibebaka isika rehefa avy eo. Teny mihitsy ten'Andriamanitra hoe dia aza vela ho tononona eo aminareo akory, fa tsy mamendrika ny olona masina. Ry havana, tsy mamendrika antsika izany rehefa mitana ny fahamasina sy fahamarinana isika, satria tsy eken'Andriamanitra zavatra ratsiratsy toy izany. Dia ny andiny fahefatra tsika zao, na favetavetana tsy tsara tonono vava akory ara izany. Tokony tsy toetra amin'ny ratsy intsony zany isika. Manaraka zay dia hoe na resaka adaladala. Ry havana, mila sika mitandrina mihitsy ny amin'ny resadresaka tokony tsy ho resaina. Isika zany tokony tsy handany fotoana intsony ny amin'ny resaka adaladala. Mazava tsara ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe matoa izy miteny an'io dia misy zany manao resaka adaladala. Zany hoe tsy mari-pototra zany le resaka ary fandaniam-potoana fotsiny zany. Tokony tsy ho laniana amin'ny zavatra fahadalana zany ny andro vitsy andalovantsika ety ambony tany, fa tokony tena mijoro tsara isika. Tokony tena mijoro tsara isika. Dia ho koa ny ten'Andriamanitra hoe na teniteny foana, tokony tsy miteniteny foana intsony isika rehefa tena niova fo amin'i Jesosy. Hibebahantsika avokoa rehetrarehetra rehefa avy eo. Izay tadidinao zany no hibebahanao. Izay hitsapanao ataonao koa zany. Na tsy ny ataonao ara dia voatononao dia efa tiany tompo izay tenenao izay zavatra izay. Dia koa zany eo koa zany amin'iny na ny teniteny foana zany, tokony tsy tena mitandrina be zany, tokony tsy teniteny foana intsony. Rehefa tena mpanoton'Andriamanitra tsika, rehefa tena mitentsika hoe zanak'Andriamanitra na hoe manaraka an'i Jesosy dia tokony isika hitandrina zavatra voaka amin'ny vavantsika. Manomboka an'io raha ohatra ka mbola tsy nanao izany ianao dia alohan'ny teny dia dinio tsara aloha zavatra voaka vavanao. Na koa hoe alohan'ny telefônina aman'olona ohatra, raha zatra ianao teo aloha ohatra hoe zatra miteny izay tianao ambara, dia dinio tsara zavatra voaka vavanao aloha. Mangatà mihitsy amin'ny fanahy masina alohan'ny ianao hiteny fa hanampy anao ny tompo. Hanampy anao Jesosy anie rehefa tena hoe vonona ianao dia ampia ny fanahy masina ianao hiova, satria ny tompo dia ao anatin'ny fanovana antsika foana ny tompo mandra-pialantsika ety ambony tany. Satria miteny mihitsy ny ten'Andriamanitra eto hoe na resaka adaladala na teniteny foana, samy tsy tokony atao fa aleo teny fisaorana. Amen. Tsika zany tokony hoe ny teny mivoaka vavantsika zany dia mila teny soa zany, teny tsara, teny fisaorana zany. Fa mila miala tanteraka zany amin'ny fiteny adaladala. Ary koa zany teniteny foana satria tsy mamendrika zany ny amin'ny zanak'Andriamanitra izany. Mila mitandrina tsika ny amin'ny firesakantsika. Raha ohatra tsy mahita ambara dia aleo ara tsy miresaka, aleo ara mangina. Misy fotoana anginana koa ny anaty fotoana fahanginana dia fandinihan-tena koa izany. Azo atao mihitsy ny mangina dia mandinika ny tenanao, mandinika ny mombanao, dia rehefa avy eo ianao ahatsapa hoe soa ihany fa tsy niteniteny foana, na hoe soa ihany fa tsy nanao adaladala foana aho. Satria amboarina fanahy masina zany isika. Mila mitandrina be zany isika. 5 tsika izao. Andraso mbola very kely ilay teo hoe 7 farany teo hoe samy tsy tokony atao fa aleo teny fisaorana. Amen. Tokony misaotra an'Andriamanitra zany isika. Tokony amin'ny zavatra fisaorana ny tompony ataontsika amin'izay rehetra lalan'ny fiainantsika zany fa tsy hiteniteny foana zany. Amen. 5 tsika izao. Aoka ho fantatrareo mihitsy fa samy tsy manana lova
eo amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra, na ny mpijangajanga rehetra, na ny olombetaveta, na ny olona tia vola, fa fanompoan-tsampy izany. Amen. Ry havana, mazava be ny tenin'Andriamanitra. Tena fantatsika zany zao anio fa tsy ho tafiditra any an-danitra, tsy ahazo lova any amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany, any amin'ny fanjakan'i Jesosy Kristy zany ny mpijangajanga. Ry havana, ny mpijangajanga, io aloha zany teneniko eto tadidio tsara fa Jesosy ny teny, fa na dia maso mijery fotsiny raha mitsiritra anatin'ny maso fotsiny ny olona anankiray, dia efa mijangajanga ihany izany. Na dia ny fijery fotsiny ara ka mana faniriana zany le olona anankiray dia efa fijangajangana izany. Ho maro no very any amin'ny elo raha tsy mitandrina, tena ho maro be no very any amin'ny elo raha tsy mitandrina. Ny fijangajangana, ny tompo mihitsy ny teny, fa na dia hoe mitsiriritra ara, mitsiriritra amin'ny maso fotsiny olona iray, dia efa fijangajangana izany. Eto nefa ny ten'Andriamanitra manambara fa tsy manalova amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany ny olona mpijangajanga. Ry havana, mibeba mihitsy fa ny tompo dia ho avy hitsarantsika, ary tsisy miafina eo anatrehan'i Jesosy, tsisy miafina fa hita misy eo miharihary avokoa eo anatrehan'ny tompo. Tsy afaky-tsika hiteny hoe ay, tamin'iny ange za tsy nijery firy Jesosy. Ny tompo mahalala ny fo sy ny voa, fantany avokoa momba antsika, fantany avokoa momba antsika, tsy azontsika andengain'Andriamanitra, tsy azontsika andengain'Andriamanitra. Dia amin'io dia mbola mitohy ny ten'Andriamanitra hoe na ny olombetaveta, ny olona vetaveta zany dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Miova, mibeba, miala amin'ny faratsiana rehetra, miala amin'ny fahalotoana, satria asan'ny nofo marikoriko avokoa izany. Ka mila mibebaka ianao raha mbola manao zany fiainana maloto izany, satria tsy ho tafiditra ny lanitra, tsy ho tafiditra ny lanitra mihitsy. Dia ho koa ny ten'Andriamanitra ny amin'ny andininy fa amin'ny toeny ihany hoe na ny olona tia vola, ny olona tia vola zany dia tsy ho tafiditra ny lanitra ihany koa. Ry havana, mila mitandrina mafy isika, satria Andriamanitra dia tsy azontsika vazivaziana. Raha tia vola ny olona anankiray dia tsy eken'Andriamanitra izany. Tsy eken'Andriamanitra izany, tsy tian'Andriamanitra ny olona tia vola toy izany. Tadidio tsara fa i Jodasy vola no namadiany an Jesosy, vola kely nefa n'izany. Ary tadidio tsara fa i Satana dia mampitamby azo tontolo izao antsika zanak'olombelona. Ka mila mitandrina mafy dia mafy isika, satria zava-poana avokoa izany. Aza miay ny amin'ity tany ity ianao, fa oka ny lanitra no ho tanjontsika zany, ho tratrarintsika. Dia farany manaraka hoe fa fanompoan-tsampy izany. Amen, hitanareo izany, tena fanompoan-tsampy zany ny amin'ny fitiavam-bola, ary koa zany ny amin'ny fijangajangana zany, ary koa zany ny amin'ny fahalotoana rehetra, na koa zany amin'ny fahavetavetana. Ry havana, tsy azontsika ny tonoina na vavantsika akory raha izany tsy mendrika, tsy tsara isika na manonona izany, satria mandoto antsika izany, mandoto antsika zanak'Andriamanitra izany. Ka tena mila mitandrina mafy dia mafy isika. Ry havana, hibebaka isika, andohalika isika natrehan'ny seza fiandrian'Andriamanitra. Raha afaka mandohalika ianao, oka ianao hiomana andohalika ho an'i Jesosy, oka hitady ny tompo ianao, oka ianao angataka ny famindram-pony, satria izy ihany no afaka anafaka antsika. Raha tsy afaka mandohalika moa ianao, fa misy tsy fahasalamana eo aminao, dia ny tompo no mahita, ny tompo no mahita, dia ny tompo amindra fo aminao. Fa raha afaka mandohalika ianao dia tokony andohalika, satria isika dia mahafoy ny fotoanantsika amin'ny zavatry ny tany, mahafoy isika na adiny firy na adiny firy amin'ny zavatra izay tiantsika, nefa tokony tsy izany mihitsy no fiainantsika, fa tokony ny tompo no andrandraintsika, tokony izy ihany no anantonantsika
tena be mihitsy ny ora tokony omentsika an Jesosy noho ny zavatra amin'ity tany andalovantsika ity. Ka andohalika isika hitondra ny tenantsika anatrehan Jesosy. Ataovy ny fibebakanao, ataovy ny fibebakanao. Mila antsika mifona amin'i Jesosy, mila isika mangataka ny famindrampon'i Jesosy, satria Jesosy dia be fitiavana, be famindrampo. Hibebaka isika tompoko, eto amin'i Jesosy ny mombanao, bebaka isika. Jesosy tompo, indreto izay Jesosy niantso ny anaranao Jesosy amin'izao andro alina mangina izao. Jesosy io, mpanota tsy mendrika izahay. Zinona moa izay Jesosy malala o, nefa mbola tiavinao, mbola namindranao fo Jesosy. Eny tompo, misaotra anao izahay Jesosy, satria anao ilay fanatitra velona. Teo anatren'Andriamanitra, mba hamonjy anay Jesosy, ianao no fanavotana Jesosy. Natolotrao Jesosy ny tenanao Jesosy teo ambony hazo fijaliana Jesosy, noho ny fahotanay, noho ny tsy famendrehanay Jesosy. Raha ny tokony ho izy tompo dia izay tsiraray avy noho ny teo ambony hazo fijaliana, noho teo ambony hazo fijaliana Jesosy. Ary noho izany Jesosy nefa Jesosy noho ny fahotanay Jesosy dia namindra fo ianao, ary ianao Jesosy noho nitondra Jesosy ny hotanay rehetra. Ka misaotra anao Jesosy, tompo malala o, mamelany heloka ianao, mamindra fo aminay, satria Jesosy ianao rery ihany no lalana ahafahanay miantoraka amin'Andriamanitra. Ianao rery ihany Jesosy, satria ianao no natolotra Andriamanitra ho anay. Ianao Jesosy any teo ambony hazo fijaliana nanaiky Jesosy, ary ianao rery ihany koa no lalana ahafahanay mankany an-danitra. Jesosy io nizaka ny mafy ianao, nijaly ianao Jesosy noho ny fahotanay tsiraray avy. Ka misaotra anao Jesosy, ny amin'ny famindram-po lehibe, ny amin'ny fitiavan lehibe. Jesosy io, mamelanay Jesosy, satria tompo tsy mendrika izahay, tsy mendrika izay Jesosy malala o. Tompo malala oka ianao hiaino ny fibebazana koa tsiraray avy Jesosy, satria tonga taminay ny teny Jesosy, tonga taminay ny teny Jesosy io. Fa mila izay Jesosy miala amin'ny faratsiana rehetra. Ao Jesosy izay mbola anatin'ny fijangajangana Jesosy. Raha mibebaka aminao tompo izy ireo, ka hiala amin'izany Jesosy, na amin'ny fijeriny amin'ny maso fotsiny ara Jesosy io, dia mamindra fo aminy ianao. Satria Jesosy elo no miandry Jesosy ny amin'ny mpijangajanga rehetra mazava ny teny Jesosy. Tompo, mifona ho an'izy ireny ao Jesosy, mangataka ny famindram-ponao. Oka ianao tompo, anamboatra ny tsiraray avy izay mangataka fonana aminao. Amboary Jesosy eo tsiraray avy, amboary zanakao tsiraray avy Jesosy io, mba hiala amin'ny faratsiana rehetra. Jesosy io, eo ihany koa tompo izay mianatiny favetavetana marikoriko Jesosy malala o. Oka ianao tompo, hikasika an'izy ireny Jesosy. Oka ianao hikasika Jesosy an'izy ireny mba hiala tompo amin'ny faratsiana rehetra, amin'ny fahalotona rehetra Jesosy malala, satria ny tenin'ny Paoly dia mazava tsara fa tsy ho tafiditra fanjakanao ary tsy hanana lova aminao Jesosy izay olona mianatiny favetavetana rehetra na fahalotona rehetra. Jesosy io, mifona aminao Jesosy, mibebaka ao Jesosy ao zanakao tsiraray avy Jesosy, izay matsapa mangataka fonana aminao Jesosy, ka mahazo ny teninao Jesosy anio. Tompo malala o, amboary ny tsiraray avy, satria zava-poana ihany ivavahanay, sy andalovanay ty ambony tany tompo, raha sanatrika very izay, satria tompo mandalo izay ity, mandalo izay ty ambony tany Jesosy. Ka raha ny amin'ny mandrakizay indray Jesosy no averenay tompo, dia tena mahantra indrindra izay. Oh Seigneur, mamindra fo Jesosy, amboary Jesosy ny tsiraray avy Jesosy, satria tompo 70 taona, 80 taona raha ela indrindra eto ambony ity tany ity Jesosy, dia mandalo toy ny zavona izay, ka vitatreo ny mombanay Jesosy, vitatreo Jesosy io. Fa ny arinan'izao Jesosy dia mandrakizay Jesosy. Tompo malala o, mamindra fo, amboary tompo izay mibebaka aminao, amboary Jesosy io izay mibebaka aminao Jesosy. Tompo malala o, ianao no antsonay, ianao Jesosy no andrandrainay.
tompo tantany izay Jesosy mamindra fo aminay tompo. Tondra koa Jesosy andreo zay tia vola zay mbola mianatin'ny fitiavam-bola tafa ohatra loatra Jesosy io. Tompo malalao tsy ho tafiditra fanjakanao ny olona toy izany mazava ny teny azonay anio. Ka mangataka aminao Jesosy, mamindra fo Jesosy amin'ny tsiraray avy zay mahatsapa Jesosy anio, ka mibebaka aminao Jesosy ny amin'ny fotoana ainony ny teninao Jesosy tonga teto anio. Jesosy io mamindra fo Jesosy ny amin'izay vonona hiala amin'ny fitiavam-bola. Mamindra fo Jesosy io, mamela ny heviny ianao satria Jesosy mandalo tokoa izay. Afaka hoentinay moa Jesosy ny volanay nanerenanay Jesosy. Raha tonga ny fotoana tompo ahafatesanay Jesosy afaka hoentinay aiza moa zany Jesosy tsy afaka hitondrana dia ariary ara Jesosy iala amin'ity tany ity. Tsy afaka Jesosy, tsy afaka hitondrana inona na inona Jesosy satria Jesosy tonga teto izay Jesosy nitanjaka natongavanay teto. Ary miala hetsy tompo malala ho ety ambonin'ny tany Jesosy dia tsy afaka hitondrana inona na inona Jesosy io satria tompo ny olona raha Jesosy no hibatanay Jesosy. Tompo malala mangataka ny famindram-ponao Jesosy. Oka anao Jesosy amela ny tsiraray avy. Oka anao tompo amela Jesosy ny tsiraray avy zay mibebaka aminao tompo, zay hiala Jesosy afaratsina rehetra. Hiala Jesosy amin'ny fitiavam-bola, fitiavan-karena Jesosy io. Amboary Jesosy, amboary ny tsiraray avy tompo malala mifona aminao koa Jesosy amin'ny izay tsy mahay mitia satria tompo zava-pony izay. Ary tsy mahay mity zay Jesosy malala fa mangataka anao Jesosy oka anao tompo ampianatra anay aizanay mity Jesosy satria anao Jesosy ilay alfa, ianao Jesosy ianao ilay fitiavana lehibe Jesosy io. Ianao tompo ilay omega Jesosy, ilay fiandohana ary fiafarana Jesosy malala mangataka aminao Jesosy. Ianao Jesosy ilay Andriamanitra lehibe indrindra, ianao Jesosy ilay Andriamanitra fitiavana. Tompo ampianaro izay haity, ampianaro izay haity taka ny fitiavanao Jesosy. Amboary izay Jesosy malala mamindra fo aminay tsiraray avy. Ampianaro izay Jesosy malala haity taka ny fitiavanao. Hiala faratsina rehetra Jesosy, mba hiala tompo faratsina rehetra amin'ny tenanay Jesosy, afananay Jesosy. Ka tena le fitiavanao Jesosy no mamboly ato anatin'ny tenanay tompo. Voleo Jesosy anatin'ny tenanay tsiraray avy. Voleo Jesosy ny fitiavanao anatin'ny tenanay tsiraray avy. Milanao zay Jesosy. Mangataka aminao Jesosy, angatao amin'ny Jesosy ny fitiavany, angatao amin'ny tompo ny fitiavany mba ho voleny ao anatinao, mangata aminy dia omeny ianao izany Jesosy io. Omeo ny fitiavanao Jesosy, omeo ny fitiavanao Jesosy mba izako mity Jesosy ny olona rehetra Jesosy io. Tompo malala na zay mitsangana ho fahavaloko raha Jesosy io. Omeo fo Jesosy haitya, omeo fanahy tompo haitya. Amboary ao Jesosy, amboary ao Jesosy malala okanao Jesosy anitsakitsana zay rehetra tsy anao anatin'ny tenako. Mangata amin'ny tompo anitsana zay rehetra tsy novoleny tanatin'ny tenanao Jesosy io. Okanao tompo anafaka Jesosy zay tsy anao anatin'ny tenako tompo. Afao ao Jesosy io, afao tanteraka Jesosy io. Diovy Jesosy ny fisainako Jesosy io, diovy ny saiko Jesosy. Okanao nadio ny fisainako Jesosy, mba adio Jesosy tahaka ny fisainanao Jesosy. Ka anakanao Jesosy aho, ka anakanao Jesosy tahaka ny tenin'ny mpanomponao Paoly Jesosy io. Okanao tompo anamboatra anay Jesosy, ka anakanao tompo zay zanakao Jesosy io, zay manatona anao eto Jesosy malala tahaka anao Jesosy io, tahaka anao ray malala mba tena ho zanakao malala tokoa zay Jesosy ka mba ho tafiditra any aminao, ka mba ho tafiditra any an-danitra. Oh Seigneur Jésus, okizay tompo anona ny toetranao Jesosy, mba anahaka anao zay Jesosy, mba anahaka anao Jesosy malala amboary ny fisainanay, sasao amin'ny ranao ny fisainanay, sasao amin'ny ranao ny fisainanay Jesosy malala tompo. Diovy koa Jesosy ny masonay, diovy ny masonay tompo amin'izay jeren'ny masonay tompo malala. Okanao tompo anadio ny mason'ny tsiraray avy, okanao nadio ny mason'ny tsiraray avy Jesosy tompo, ho an'ny masony zay mpijangajanga Jesosy ka nijery vehivavy ohatra nitsiritra vehivavy, na koa vehivavy nijery lehilahy nitsiritra lehilahy. Okanao tompo amindra fo amin'ny tsiraray avy, diovy Jesosy ny mason'ny tsiraray avy mba hiala amin'ny faratsiana rehetra, mba hiala amin'ny faratsiana rehetra Jesosy malala. Okanao tompo amindra fo amin'izay mibebaka aminao, okanao tompo amindra fo amin'izay mibebaka aminao Jesosy io. Tompo malala mamindra fo Jesosy satria tompo na dia fijerevana raha Jesosy tsy mendrika Jesosy dia mahavery anay izany.
Diovy Jesosy ny masonay tsiraray avy amin'ny ranao. Diovy ny masonay amin'ny ranao Jesosy io. Mila ny ranao zay Jesosy io. Diovy masonay tsiraray Jesosy amin'ny ranao. Mifona Jesosy mibebaka aminao tompo. Eo koa tompo ny fijery miavinavina Jesosy. Ny fijery miavinavina Jesosy io. Diovy ny masonay Jesosy amin'ny ranao soa. Jesosy io. Ny fijery mitsaratsara koa Jesosy io. Mamindra fo aminay. Mamindra fo aminay Jesosy mamela anay. Diovy Jesosy ny masonay. Amboatra tompo hijery mahitsy eo aminao. Hijery Jesosy taka ny fijerinao. Amboary Jesosy ny masonay. Amboary Jesosy ny masonay Jesosy io. Mba homendrika ho anao rery any Jesosy io. Mba hijery mandrakariva tao amin'ny fitiavana taka ny fitiavanao. Mba hijery mpitiavana Jesosy taka ny fitiavanao Jesosy. Ka hiala hely Jesosy taka ny hiala helinao Jesosy. Ny amin'ny fanahy izay ho very Jesosy io. Oh Seigneur, izany fitiavanao anay Jesosy io. Izany fitiavanao anay Jesosy io. Ianao dia tokana Jesosy. Tokana tompo ny fitiavanao anay Jesosy io. Ary tsisy mahay mity taka ny fitiavanao anay. Makasitraka anao Jesosy malalao. Makasitraka anao Jesosy malalao satria tsisy manana fitiavana lehibe Jesosy mihoatra ny fitiavanao anay. Tianay ianao Jesosy. Niatrinao Jesosy. Hatramin'izao dia mbola miatra ianao Jesosy. Miandry anay hiverina aminao tanteraka tompo. Alohan'ny havian'ny fampiakarana Jesosy. Mbola miandry zanakao maro any ivelan'ny valy ianao Jesosy. Mbola miandry ianao tompo satria mbola fotoana fibebahana izao. Oh Seigneur, misaotra anao ny amin'ny faharetanao. Misaotra anao ny amin'ny fitiavan-dehibe. Misaotra anao ny amin'ny famindram-po Jesosy. Misaotra anao ny amin'ny fahasoavan-dehibe Jesosy io. Misaotra anao Jesosy io. Diovy koa Jesosy ny sofinay tsiraray avy. Diovy ny sofinay Jesosy io. Mba tsy heno zavatra tsy mendrika Jesosy. Diovy ny sofinay Jesosy io. Diovy ny sofinay tompo. Mba hadio ny sofinay Jesosy. Mba tsy heno zava-poana Jesosy. Ira zao tontolo izao na teniteny foana tsy mendrika. Diovy Jesosy ny sofinay amin'ny ranao. Diovy ny sofinay amin'ny ranao Jesosy. Mba tsy handany fotoana izay tompo amin'ny zavatry ny tany Jesosy. Fa kosa Jesosy hiaino ny teninao. Hiaino hira ho anao. Hiaino ny anatrao Jesosy io. Diovy ny sofinay Jesosy io. Tompo malalao. Hoentinay koa Jesosy ny vavanay eo anatrehanao. Tompo. Vavanay tompo. Teniteny foana anay Jesosy. Araka ny teny Paoly apôstôly Jesosy io. Eny tompo. Teniteny foana Jesosy io. Vavanay. Jesosy malalao amboaro vavanay. Diovy vavanay Jesosy amin'ny ranao soa. Diovy vavanay amin'ny ranao soa Jesosy malalao. Ka hitandra Jesosy malamy zavana izay boaka vavanay. Mba hitandremanay Jesosy io ny amin'ny fiteninay. Jesosy io. Zava-poana izay. Eny tompo. Toy ny vitsika izay Jesosy. Ka diovy Jesosy ny vavanay Jesosy amin'ny ranao. Diovy tompo vavanay mba hiteny fisaorana. Mba hiteny soa Jesosy io. Fa hiala amin'ny teniteny foana Jesosy. Hiala amin'ny teny adaladala foana Jesosy. Tompo malalao. Amboaro vavanay. Araka ny teny Davida mpanomponao Jesosy. Izy dia niteny tompo hoe asio fiambenana varavaran'ny molotro Jesosy io. Asio fiambenana Jesosy varavaran'ny molotro Jesosy mangata amin'ny tompo ianao. Mba hiambenan'ny tompo ny vavanao. Mangata amin'ny tompo ianao mba hiambenan'ny tompo ny vavanao. Satria raha tsy mangataka amin'ny isika dia tsy mahefa na inona inona. Raha misaraka amin'ny isika dia tsy mahefa na inona inona. Fa izy irery ihany no afaka manampy antsika. Izy irery ihany no afaka manampy antsika. Ny fanahy irery ihany no afaka manampy antsika. Mangataka aminao a Jesosy io. Ambeny ny varavaran'ny molotro Jesosy mba tsy hanotako aminao. Mba tsy hanotako aminao Jesosy io. Asio fiambenana varavaran'ny molotro. Tompo malalao. Oka tompo. Ho teny soa mandrakariva ny avoaka ny vavako. Oka tompo. Ho teny mendrika mandrakariva ny avoaka ny vavako. Amboaro vavanay Jesosy. Mba hadio anatrehanao. Amboary Jesosy io. Diovy amin'ny ranao. Diovy amin'ny ranao Jesosy vavanay tsiraray avy. Mba hadio anatrehanao Jesosy io. Ianao l'Andriamanitra masina sy mahery soa. Ianao rery ihany. Diovy vavanay Jesosy io. Diovy vavanay Jesosy io. Mba hadio anatrehanao Jesosy io. Satria tompo raha miteniteny foana izay dia ny fahavalo mamandrika anay. Ka izany tompo ny hampangany anay Jesosy io. Diovy ny vavanay Jesosy. Mba tsy teniteny foana. Tompo malalao. Asio fiambenana amin'ny varavaran'ny vavanay Jesosy. Ka raha ohatra misy fotoana itenena dia miteny izay. Fa raha tsy anao mangina tompo dia mangina izay. Jesosy io. Amboary izay. Amboary izay. Jesosy io. Mangataka aminao Jesosy io. Diovy koa Jesosy
ny fonay, ny fonay Jesosy io, fo mora tezitra Jesosy io. Amboaro ny fonay tsiraray avy zanakao eran-tany. Amboaro ny fonay zanak'olombelona Jesosy satria ao ny tena aina. Ao ny tena aina Jesosy io. Diovy ny fonay Jesosy amin'ny rano soa. Mba ho tahaka ny fonao Jesosy. Nizaka ny mafy ianao. Nizaka ny mafy ianao Jesosy. Izay nefa Jesosy. Raha vao mizavatra kely miseho dia efa menimenina Jesosy. Ary tsy mety faly Jesosy io. Tompo malala ho. Impiry izay no mandidy Jesosy. Nefa ny tompo tokony mankatoa anao. Tokony mankatoa anao Jesosy ka mangataka fonana aminao. Diovy ny fonay Jesosy mba aizanay mankatoa anao. Aizanay mankatoa anao Jesosy io. Sasao amin'ny rano ny fonay Jesosy. Mba tena ho mpiainy mpankatoa izay. Mba tena hankatoa anao izay Jesosy malala ho. Ka ianao tompo no mitondra anay. Fa tsy izay tompo mandeha irery satria tompo raha mandeha irery Jesosy malala ho dia menjera izay. Menjera izay raha mandeha irery. Ka oka Jesosy ianao nadio ny fonay. Diovy amin'ny rano ny foko Jesosy. Diovy amin'ny rano ny foko Jesosy io. Oka ianao tompo anafaka izay tsy anao anatin'ny foko Jesosy. Oka ianao anafaka izay tsy anao anatin'ny foko Jesosy. Ngatao amin'ny Jesosy anadiovan'ny fonao. Ngatao amin'ny Jesosy anadiovan'ny fonao. Misy olona malahelo ato. Misy olona malahelo ato. Tsy haiko ny problème misy aminy aminao fa manalahelo ianao. Misy zavatra mampalahelo amin'ny fiainanao. Ka ngatao amin'ny Jesosy anadiovan'ny fonao. Ampahirezan'ny tompo anao. Ameo ny tompo ny alahelonao. Eteo atongotry Jesosy ny alahelonao. Eteo tongotry Jesosy ny alahelonao. Araka ny teny hoe mankany izay ty amkinareo. Izay miasa faritra tsy mafetra tentana. Fa izao no mireo fitsarana. Eteo amin'ny Jesosy ny fonao feno alahelo. Dia ny tompo hitrantsehatra. Ny tompo hitrantsehatra raha petraka eo amin'ny Jesosy ny fonao ny mombanao manontolo. Jesosy io. Ampahirezy Jesosy ny fony zanakao. Izay malahelo Jesosy io. Oka ianao anadio ny fony tompo. Oka ianao tompo ampahiry azy. Ampahirezy Jesosy io. Ampahirezy Jesosy ny amin'izay malahelo ampo Jesosy. Tompo. Oka ianao tompo ampangina izay mitomany. Tompo. Oka ianao tompo ampangina izay mitomany Jesosy io. Oka ianao ampahiry Jesosy ny zanakao tsiraray avy. Oka ianao tompo ampahiry zanakao tsiraray avy. Jesosy io. Amboara zanakao. Amboara Jesosy io. Mangataka aminao Jesosy io. Diovy ny fonay. Diovy ny fonay. Oka ianao tompo anala izay tsy ianao Jesosy anatin'ny fonay. Oka tompo anala tompo izay tsy nivolenao tanatin'ny fonay Jesosy io. Tompo malala ho. Oka ianao Jesosy hitoetra anatin'ny fonay. Satria tompo ny fonay tompo dia tempolinao. Tempolinao izay Andriamanitro. Ka oka ianao nitoetra anatin'ny fonay. Oka ianao tompo nitoetra anatin'ny fonay Jesosy satria tompo toeranao ny fonay Jesosy io. Ka mitoera tompo anatin'ny fonay. Ianao ilay Andriamanitra fitiavana. Ianao ilay lehibe indrindra Jesosy mitoera anatin'ny fonay Jesosy. Manjaka. Manjaka tsy anatin'ny foko ianao. Manjaka anatin'ny foko ianao Jesosy io. Milanao aho. Milanao a Jesosy apetrao amin'ny fonao ny tananao havanana. Apetrao amin'ny fonao ny tananao havanana. Dia mitena amin'ny tomponao manjaka anatin'ny foko Jesosy. Manjaka anatin'ny foko ianao Jesosy. Manjaka anatin'ny foko ianao Jesosy. Milanao aho Jesosy. Milanao aho Jesosy io. Oka ianao tompo no andidy tsy hanapaka Jesosy ny foko. Oka ianao andidy tsy hanapaka Jesosy ny foko. Fa raha izay ihany Jesosy tsy mavita na inona inonao. Tompo manjaka anatin'ny foko ianao. Omeko anao Jesosy ny foko. Tsy afaka midanadana tompo ny foko anao tompo. Midira anatin'ny foko Jesosy. Oka ianao tompo nitondra pe anatin'ny foko satria ianao no Andriamanitra. Ianao Andriamanitra filaminana. Ianao Andriamanitra tsara indray Jesosy. Ka manjaka anatin'ny foko ianao Jesosy. Manjaka anatin'ny fonay ianao Jesosy malala. Jesosy malala ho. Diovy amin'ny ranao koa Jesosy ny tananay sy ny tongotray Jesosy. Ny momba ny tenanay manontolo tompo. Lokatra faladi Jesosy. Diovy amin'ny ranao. Diovy amin'ny ranao Jesosy. Oka ianao tompo anadio Jesosy anay amin'ny ranao soa. Izay tany nandehananay tompo. Da zavatra nikasianay Jesosy malalaka tsy araka sitraponao Jesosy dia oka ianao tompo anadio anay amin'ny ranao soa. Tompo malala ho. Sotronay Jesosy ny ranao. Sotronay ranao Jesosy. Ilay tompon'ny ranao Jesosy hikory anatin'ny taovanay. Tompo sotro ny ranao zay Jesosy. Sotro ny ranao zay Jesosy malala ho. Diovy Jesosy amin'ny ranao Jesosy ny taovanay manontolo. Ny ranao tompo tena fisotro. Eny tompo. Diovy amin'ny ranao Jesosy malala ho. Oka ny ranao hikory anatin'ny taovanay Jesosy. Diovy zay Jesosy malala ho. Sasao amin'ny ranao soa. Sasao amin'ny ranao soa Jesosy. Eny tompo manomboka amin'ny vavanay. Amin'ny tendanay Jesosy. Oka ny ranao hikorina anadio Jesosy.
zay rehetra Jesosy tsy anao anatin'ny taovanay. Rahanao Jesosy koa nanadio Jesosy ny taovanay manontolo Jesosy ny tenanay manontolo Jesosy okanao andoro Jesosy satria tsy anao tsy anatin'ny taovanay rehetra Jesosy okany tompo andoro amin'ny ranao soa anadio Jesosy andoro Jesosy loharanonkaretina rehetra Jesosy io ny ranao Jesosy ny ranao Jesosy manadio anay manafaka anay tompo amin'ny fatotra rehetra ka dory amin'ny ranao Jesosy dory amin'ny ranao Jesosy nisy anatin'ny taovanay manontolo anaty lalandranay Jesosy zay tsy novolenao zay tsy avy aminao Jesosy na nisy ny fandrika vavary tompo tokony andoro izany amin'ny ranao soa Jesosy ranao soa Jesosy nosotronay ranao soa sotroiko Jesosy ny ranao sotroko nanao Jesosy marana anadio ny taovako manontolo anadio ny tenako manontolo anadio ny otrikaretina manontolo Jesosy malalao ary tsisy retina miforona amin'ny tenako fa dorako amin'ny ranao zany Jesosy dorako amin'ny ranao zany Jesosy ny satadifona dia dorako amin'ny ranao zany Jesosy malala ko tompony ranao tompo ikory anatin'ny taovako anaty lalandrako ranao Jesosy ranao Jesosy ranao Jesosy ikory anatin'ny taovako Jesosy ranao Jesosy ikory anaty lalandrako Jesosy ranao Jesosy ranao Jesosy ranao Jesosy ikory anatin'ny taovako Jesosy malala nono Andriamanitra tsara indrindra no tompo le loharano-pitahiana Jesosy malala rakofiny ranao Jesosy malala o rakofinao Jesosy malala o mila ny ranao zay Jesosy malala tompo malala o misaotra anao Jesosy mangataka ny fanahy masinao Jesosy oka ny fanahy masinao ameno anay fenoana zay fanahy masinao fenoana zay fanahy masinao mila anao izay mila anao zay fanahy masina oka anao fanahy masina ameno anay indray fenoanao fanahy masina ny momba anay manontolo tenanay manontolo ny fanahinay manontolo fenoanao fanahy masina o mila anao izay fanahy masina no le loharanonay na fanahy masina no le miboiboka ao anatinay no le miboiboka ao anatinay fanahy masina o fenoanao izay fenoanao zay fanahy masina mila anao fatratra izay fanahy masina iray fenoanao izay fanahy masina fenoanao zay fanahy masina o oka anao ameno anay tsiraray avy oka anao ameno anay tsiraray avy fenoanao zay fanahy masina Andriamanitra velona fenoanao izay tsiraray avy fenoanao zay tsiraray avy fanahy masina oka anao ameno anay oka anao ameno anay fanahy masina mila anao izay fanahy masina mila anao zay fanahy masina o le fanahy masina Andriamanitra ary tsisy toanao avao zay fanahy masina avao zay fanahy masina enao le fanahy fiton'Andriamanitra velona oka anao ameno anay oka anao ameno anay oka anao ameno anay fanahy masina enao le fanahy fanasitranana anao anasitrana fanahy masina ny douleur rehetra retina rehetra izay mibahambara rehetra amin'ny tenanay fanahy masina oka anao fanahy masina andoro amin'ny afonao fanahy masina anasitrana fanahy masina kanao anasitrana fanahy masina zay rehetra tsy avy aminao kanao andoro fanahy masina loharanonkaretina rehetra izay mangataka aminao fanasitranana dia kanao anasitrana fanahy masina izay mangataka aminao fanasitranana sitrano zay fanahy masina afo fanahy masina oka anao anasitrana anay afo fanahy masina kanao anasitrana anay afo fanahy masina kanao anasitrana anay oka anao anasitrana anay tsiraray avy izay mangataka fanasitrana avy aminao afo fanahy masina oka anao anasitrana anay fanahy masina o mila anao izay fanahy masina o sitratra amina ranao fanahy masina izay loharanonkaretina rehetra zany dia tsy hanaketsina fana aminay zany no le fanahy masina Andriamanitra velona no manasitrana anay no le fanahy masina Andriamanitra velona no manasitrana anay ka misaotra anao fanahy masina misaotra anao fanahy masina misaotra anao zay Jesosy malala o satria anao le Andriamanitra velona sy mahery tondram-bavaka zay Jesosy malala o zanakao tsiraray averan-tany Jesosy o mamindra fo Jesosy amin'ny tsiraray averan-tany oka anao tompo anamboatra Jesosy ny zanakao tsiraray averan-tany amboary Jesosy avaozy Jesosy tompo malala o mivavaka zay Jesosy andreo izay mbola nivelan'ny vala tompo oka anao tantanan'izy ireo Jesosy iverinao ambalanao ody aminao Jesosy malala o taony Jesosy ny zanakanao taony ody ao ambalanao Jesosy satria anao Andriamanitra tompo mivavaka zay tompo ho andreo izay mpivarotena Jesosy izay anatin'ny fahajambana tompo anatin'ny tsy fahatakarana Jesosy ny fahalehibiazanao tompo mamindra fo amin'izy irenao Jesosy malala o misy tompo mivarotena Jesosy satria tsisy ihany koanina Jesosy nanariany vadiny Jesosy tompo mamindra fo aminy ianao mamelazanao Jesosy malala rehefa miantso anao izy tompo malala o
ao koa tompo izay hafa Jesosy izay manao fiainana tsy mendrika rehetra Jesosy malala ny mpimamo Jesosy ampisotro toaka Jesosy ny mpifoka sigara Jesosy izay tsy mahatakatra Jesosy fahalehibiazanao tompo amboary Jesosy amboary kasio tompo mba hiverina aminao Jesosy kasio Jesosy amboary Jesosy tompo okanao ihaino vavakizy ireny tompo raha efa miantso anao izy Jesosy tompo eno Jesosy izay miantso anao eno tompo izay miantso anao Jesosy mamindra fo Jesosy mamindra fo Jesosy amin'ireo izay mitaraina aminao Jesosy ianao tompo malala ny problème an-tsiraray avy Jesosy ianao tompony hiaino ny zanakao Jesosy izay miantso anao tompo malala eny mamela anay ianao Jesosy rehefa tena famela tanteraka izay amin'ny faratsiana rehetra ka misaotra anao Jesosy misaotra anao Jesosy ny amin'ny fotoana teto tompo vavaka ho an'ny tany izay Jesosy malala eo tompo ny amin'ny afo izay misy any akaikin'i Jerosalema Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao tompo hitanao Jesosy izany very ambony ianao Jesosy mijery ny afo midedadeda Jesosy izay manatona tompo ny amin'ny toerana masina Jesosy tao amin'ny toerana tompo izay namasininao Jesosy malala eo ihany koa Jesosy ny any Gresy venandray tompo ny afo mangataka aminao Jesosy ampitsahatra Jesosy ny afo Jesosy malala tompo eo koa tompo zava-doza eran-tany Jesosy entinao anatrehanao Jesosy mangataka famindramponao Jesosy amboary Jesosy eo tompo ny guerre Jesosy eran-tany tompo arovy izay zanakao tsiraray avy eo koa tompo any mitandrazanay Jesosy malala feno faratsiana Jesosy feno Jesosy ny abibiana Jesosy ny amin'ny famonon'olona Jesosy mangataka aminao Jesosy mangataka aminao Jesosy malala okanao Jesosy anavitra zanakao Jesosy izay mitady ianao tompo mamindra fo Jesosy amin'ny gasy tompo malala okanao tompo ampiverina zanakao Jesosy izay mitady ianao tory lalana Jesosy izay tsy mahafantatra Jesosy maro tompony tsy malala Jesosy maro tompony very Jesosy mangataka famindramponao Jesosy ampahirato tompony masom-panahy tsiraray avy mba tena lala marina anao Jesosy mba tena lala marina anao Jesosy malala satria tompo tery lalana makany an-danitra ka mangataka aminao Jesosy mangataka aminao Jesosy tompo malala mivavaka Jesosy any mpanompo sampy rehetra tompo okanao Jesosy ianao n'izy ireny tompo raha hiala amin'ny sampin'izy ireo mamindra fo anao Jesosy amin'izy ireny amboary Jesosy eo koa tompo izay mpanao ratsy rehetra Jesosy malala ka hiala amin'izany Jesosy mamindra fo Jesosy mamela ny heloky ny tsiraray avy Jesosy tondram-bavaka Jesosy ny amin'izao andro alina izao petrako aminao Jesosy izao andro alina izao okanao tompo ikarakara zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy malala eo koa tompo any amin'ny tany hafa mety efa maraina Jesosy petraka aminao Jesosy ny amin'ny fotoana rehetra ny amin'ny andro rehetra Jesosy mba eo am-pailatananao tompo arovy izay Jesosy ambeny tompo ka ny anjelinao hitoby manodidina anay zanakao Jesosy ka misaotra anao Jesosy ny amin'ny fotoana teto tompo ao koa tafakatra anao Jesosy ny vavaka izay nataonay teto Jesosy malala mba ho voninahitra anaranao rery any tompo misaotra anao Jesosy malala satria anao tompo eo aminay mandrakariva Jesosy ny fanahy masinao eo aminay mandrakariva Jesosy malala ny fanahy masinao ka misaotra anao Jesosy eo aminay mandrakizay ny fanahy masinao ka misaotra anao ray malala no ny fitiavanao sy famindramponao ny dera ho anao ny saotra ho anao hatramin'ny taloha indrindra Jesosy sy ankehitry ny aromandraka izay doria ny voninahitra dia ho anao rery any misaotra tompo makasitraka Jesosy ianao ilay Andriamanitra avo indrindra ianao ilay Alfa sy Omega ianao ilay Andriamanitra Abrahama Andriamanitra Isaka Andriamanitra Jakoba ianao izany Andriamanitra ianao ilay Andriamanitra Andriamanitra nofo rehetra ianao no miazo azao rehetra izao ianao no tompoina ianao no andolehan'ny lohalika rehetra ianao rery any izany Jesosy ianao ilay lehibe indrindra Jesosy ianao ilay misy ianao ilay Andriamanitra velona ianao Andriamanitra miteny ianao Andriamanitra tsara indrindra ianao Yeshua ianao Andriamanitra tsara indrindra Yeshua ka misaotra anao Jesosy makasitraka anao Jesosy midera anao Jesosy misaotra tompo maranao Alléluia 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 ny voninahitra dia ho anao rery any gloire à toi au siècle des siècles Seigneur misaotra Jesosy Alléluia 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 Amen ry hava-manalo amin'ny tompo izay ny fotoanantsika anio dia aloha za metraka veloma aminareo dia ho anao izay manaraka ny fotoam-bavaka ny asabotsy ny asabotsy alina à 20h zany dia ampitan-dranomasina
aty Belzika fa 19h zany a Madagasikara. Dia amin'ny sabata zao tsika ny andro vavantsika amin'ny sabata zao dia misy ny fandraisana fanasan'ny tompo satria sabata voalohany ny amin'ny volana satria tsika zao androany premier tsika androany dia misy zany ny fandraisana fanasan'ny tompo dia ohatra zany ianao hiomana ho anao izay efa vita batisa amin'ny rano be rano najoboka zany dia afaka mandray fanasan'ny tompo ianao. Dia hoanao izay mbola tsy mahafantatra afaka anao manomana mofo zany tsisy masirasira dia ranom-boaloboka fa tsy divay akory, tsy divay akory fa ranom-boaloboka no voalaza anaty baiboly dia ranom-boaloboka zany no ataontsika dia mofo zany tsisy masirasira. Ry havana afaka ianao manamboatra ao an-tranonao ilay mofo tsisy masirasira ohatra ka sendra tsy mahita ianao afaka ataonao amin'ny lafarinina kely fotsiny dia asianao menaka kely dia asianao rano dia volavolanao amin'ny tanana dia izay fotsiny no endasinao dia efa vita, efa vita. Dia mahiresa tompo fa tiantsika Jesosy dia voninahitra ho azy irery dia mametraka velominareo zako dia ny tompo any iharantsika tsiraray avy. Dia tavandriamanitra tony ambany tanahy mahery Jesosy tompo veloma tompoko tahiny tompo daholo eo. Amen.